Olona ho ampitomboina ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika ry havana. Andeha hivavaka isika toy ny fanao hatramin'izay. Hivavaka ary isika misaotra anao hatrany izay Tompo fa efa maraparina sady ny herinandro ny andro maromaro sady izay nefa nandinianay ny lohahevitra hoe velon'ny finoana ny mpino. Mbola ao anatin'izany indrindra izay izao ka dia ny fanahinao masina ny Tompo hitari-dalana anay mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Omaly isika ry havako dia niresaka momba ny fahateraham-baovao izay loharano azahoantsika finoana amin'ny alalan'ny fionana ara-panahy amin'i Jesoa. Anio kosa dia ny fahaveloman'ny finoana ao amin'ny mpino iray no andeha hifampizarana. Antsoina hoe olom-baovao izy. Ary ao anatin'izany maha-olom-baovao azy izany dia misy izay manamarika ny fiainany. Io tena iainany, io tsy amboamboarina fa ivelomany isan'andro. Noho izany dia manodidina sy izay mifanerasera aminy ry havako no mahita isan'andro isan'andro ny fiainany sy ny fiovahan'ny fiainany. Ary izay ilay fahavelomana ho jerentsika eto amin'ity anio ity. Ilay velony, miaina, mitombo amin'ny finoana arak'izany. Ireto farafahakeliny ry havana no manamarika ny fahavelomany. Voalohany amin'izany dia tsy inona akory fa tsy miverina amin'ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy ny ainany taloha intsony izy. Io mantsy ny soratra masina vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Raha ny zavatra efa noravako no hatsangako indray dia mampiseho ny tenako fa diso aho. Galatiana 2:9-10. Ary koa ny amboa no miverina indray amin'ny lohany, ary ny kisoavavy efa nisasa dia misy-potaka indray. Petera 2:2-12. Hitantsika amin'izany fa tena ratsy ny fiverenana indray amin'ny loto sy ny fakofako-pahotana taloha. Noho izany dia mitandrina mafy amin'ny ataony isan'andro ny olom-baovao mba ho velona mandrakariva ny fiainany, ary indrindra mba ho velona amin'ny finoana izy ka tsy verina amin'ny ota natao taloha intsony. Tandremana izay hohaniny sy sotroina ary jeren'ny maso. Tandremana mafy ny fiarahana amin'ireo namana fahiny sao mbola mifampotoana mitarika any amin'ny zava-dratsy. Tsy vitan'ny herin'ny teny io fa miakina tanteraka amin'ny fiainam-pinoana miaraka amin'i Jesoa Kristy sy mangataka mandrakariva koa ny herin'ny fanahy mba hiaro sy hitari-dalana isan'andro. Ny olom-baovao, mpino, velon'ny finoana ry havana, arak'izany dia tanteraka amin'ity soratra masina ity hoe koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo fa tonga vaovao ireo. Koretiana 2:5-17. Olom-baovao mpino, velon'ny finoana. Amen. Nivavaka ary isika. Misaotra anao mandrakariva izay ry Tompo, rainay any an-danitra ao. Fa na manahoana ny ainanay tamin'ny lasa, rehefa nentinay ny fonana sy ny bebahana teo anatrehanao, ary nanaovanay ainga vaovao fa hanolo-tena sy hanomponao izay dia navelanao ireny. Iny tokoa kely ny herinay ry Tompo. Mora mitaona sy mamitaka ny ratsy. Koa indreto izay mametraka ny fiainana isan'andro. Ampio izay mba hiaro tena amin'ny ratsy. Ampio izay mba hijoro vavolombelonao mandrakariva. Tsy amboamboarina fa tena fiainana ka dia hitan'ny olona rehetra ho voninahitra ao Jesoa Kristy. Dia apetraka manontolo am-pelantanana ho hatrany ny fiainanay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Ho aminareo ry havako amin'ny fiadanan'i Jesoa, amen.